Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi Androndra kely. Misaotra an'Andriamanitra isika satria afaka manaraka indray ny fandarana zay karakarainy ny fiangonana Refi Androndra kely. Raiso hofasoavana lehibe ho anareo tokoa zany satria ny finoanay de izao amin'ny alala zao fandarana izao dia hiasa tokoa ny tompo Andriamanitra tsitovo, hiasa hitondra famonjena ny fanahy zay very, hiasa hitondra fanasitranana ho an'izay marary, hiasa hitondra fanafahana ho an'ireo zay matsapatena fa mbola voafatotra sy voagejany fanaratsy izy, hiasa hitondra fitahina ihany koa ny fiainatsika mandritra zao fahavelomantsika eto ambonin'ity tany ity izao. Tena mihitsy zahay fa ho arak'izany tokoa no ho ataon'Andriamanitra anio eo aminareo zay mahita sy mandre anay, ary indrindraindrindra ho anareo zay resy lahatra ary mangetaheta ny andray ny afatra zay entinay. Fa nisan'ny tena mampahery be anay de ity, ary tena mampitombo be ny finoana ihany koa le izy de ny fandrenesanay fa maro tamin'ireo olona nanaraka ny fandarana zay nataonay no natsapa ny fahamarina zany teny ambarako zany. Ny sasa taminareo moa de efa niantsoan'ny telefona ny tantara ny laza ny fahasoavana zay nomen'Andriamanitra azy rehefa nanaraka tsy tapaka ny fandarana teo afaka va ianao izy. Fa sasany ray tonga niona tamiko mihitsy ary nijoro vavolombelona ny am'ireo fahasoavana zay nataon'Andriamanitra ho azy. Tsaroko zao fa nisy lehilahy iray nipetraka tany atsimon'ny avolotany izy, lehilahy sady mifoka no misotro, ary lehilahy manana ny adalany tao an-tanàna. Fa izao ny zava-nisy anisan'ireo olona mpanaraka tsy tapaka ny fandarana ataonay fiangonana Refi Androndra kely io lehilahy io zay voalaza hoe lehilahy sady mpifoka no mpisotro, lehilahy manana ny adalany tao an-tanàna. Rehefa nandeha teny fotoana dia gaga ny olona tao tanàna fa lasa niova be mihitsy ity lehilahy ity, gaga hatramin'ireo namany, ary anisy nampahagaga andreo namany dia ity lehilahy ity mihitsy no nataon'andreo namany hoe olo ty mba arolo ty ny fandarana takzao zay ataon'ny fiangonana Refi Androndra kely fa tena ho hitany lahy, fa tena anova ny fiainany lala izy. Gaga reo namany nahita zany fiovana be teo amin'ny fiainany izany. Omena tompo ny voninahitra ry-piany malala. No zany mitaonanareo ao am'ty androandroany ity ny iny, ary indrindraindrindra ny andray ny afatra entinay afan'Andriamanitra miasa sy manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanareo am'izao farantaona izao. Zao matsy raha namonjy ny hafa izy arak'ilay fijoroana vavolombelona nataoko taminareo teo dia afaka ny amonjy anao ihany koa zany izy androany. Raha nanasitrana ny marary Jesosy, raha nanao fagagana Jesosy, raha nitondra fanafana ho andreo voafatra Jesosy, raha namany ny olana ny hafa Jesosy tamin'ny alalany afatra nentinay, tamin'ny alalany vavaka nataonay, dia enonay fa mbola afaka anao an'izany rehetrarehetra zany eo aminareo ihany koa izy androany. Afaka niany eo an'izany izy satria izy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy miova Andriamanitra ray, tsy miova Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, tsy miova ny fanahy masina,
tsy miova ny tenin'Andriamanitra ary tsy miova ny programan'Andriamanitra mikasika ny amin'ny fiainatsika zanak'olombelona velona eto ambony ty tany ity. Manarak'izany hitondra fanafahana ho anareo zahay ao anatin'izao ray volana sy tapany mialony amarana atsika ny taona izao. Zany hoe ao anatin'ny ray volana sy tapany mialony amaranana ny taona mandritry ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana refy na ny fotoam-pivavahana andavanandro io na ny fotoam-pivavahana ny alahady mahazatra io dia isy vavaka lehibe hatrany hatrany ataonay ao délivrance spéciale zay ngamba no ilazana azy. Ny tanjona mba ho fiainana mamy sy tsara ny fiainan'ny olona indrindra fa ianareo zay mpanaraka an'izao fandarana ty ho afaka vahianao zao ho fiainana mamy sy tsara ny fiainan'ny olona melony amaranana ny taona. Ka ny asa fanafahana ataonay am'izany atoato dia ny fanafahana andreo olona zay azo lazaina hoe misy fanahy mpanao sakana eo amin'ny fiainana. Zany hoe ho toerinay zany ho ahirikay ary ho esorinay hiala eo amin'ny olona ny fanahy mpanao sakana amin'ny lafin-javatra rehetra. Araka ny efa nambarako taminareo mantsy amin'ny karazany ny fanahy ratsy miasa eo amin'ny olona ary miasa eto ambony ty tany ity. Samy mitondra ny olona zay efa azo ny atanany ho amin'ny reo olana ho amin'ny reo fahoriana izany fanahy ratsy izany. Ao reo mitondra fahafatesana am'izay atao tahaka zay efa nitranga tao amin'ny tanàna Jeriko lay nambarako tamin'ny heriny io. Ao reo zay mitondra retina tsy azo ny fanafody sy tranona mihitsy araky ny voalazan'ny Jesosy ao amin'ny liko toko 7:20 ny anaran'izany fanahy ratsy zany dia antsona hoe fanahy mahafarofy. Fa ao kosa ireo mitondra sakana amin'ny lafin-javatra rehetra manakana ny fameloman-tenan'ny olona mba tsy andeha mizelona, manakana ny olona mba tsy iroso amin'ny fanambadiana mihitsy, manakana ny fiainam-piadanana, fiainam-pahasambarana mba tsy hitoetra ao anatin'ny tokantranon'ireo olona zay fa niroso tamin'ny tokantranona tamin'ny fanambadiana. Ka izay fanahy ratsy mpitondra sakana izay tompoko no hotoerinay sy esorinay ary horavanay mba tsy hanao ny asany intsony eo amintsika zanak'olombelona mialony amaranana antitaona diavintsika ity. Everinay riavana fa ampy zay ny sakatsakana nataon'ny fanahy mpanao sakana teo amin'ny fiainanareo. Ka iresakany am'izay fisina fanahy ratsy mpanao sakatsakana izay zany isika androany. Ka hojerentsika ny baiboly ato amin'ny Exodosy toko 7 dia ny 9 ka hatramin'ny 9 andao vakitsika ny voasoratra. Exodosy toko 7 dia ito zao ny voalaza zao manomboka ny 9. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidimy. Dia ho Mosesy tamin'ny Josoa mifidiana lehilahy ho antsika. Dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita rampitso dia hijoro eo atapony avonao ka hitana ny tehan'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Josoa dia nanao arak'izay efa nolazay Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra ho eo atapony avona. Ary raha nasandritry Mosesy ny tanana dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanana dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana tana Mosesy ka dia nakavato izy roa lahy ka nataony teo ambanin'ny Mosesy hipetrahana. Ary Arona sy Ora dia nanoana ny tanana ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatiny masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olona tamin'ny lelan-tsabatra. Ary ho Jehova ta Mosesy, soraty eo amin'ny bokin'ny izany ho fahatsiarovana ka ambara ho amin'ny Josoa
fa hofoanako tokoa ny fahatserovana ny Amalekita tsy hoe nambany lanitra. De nanorona altara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehova Nisi, fa hoy izy Jehova ninina hoe niady ny Jehova amin'ny Amalekita dia tsy tsatra hatramin'izay taranany fara mandimby. Azavaiko aminareo ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Tahorina nanesoran'Andriamanitra ny zanak'Israely tao Egypta dia nitondra sy nitarika ny zanak'Israely ho any amin'ilay tany tondra-drono sy tantely ny Tompoandriamanitra tsy to. Zany toerana zany dia toerana misy ny ampy, misy ny feno. Mifilaza amin'ny Baiboly moa dia hoe rehefa tonga any ny zanak'Israely dia ihina-kanina amin'ny fanaranam-pofo. Dia Andriamanitra mihitsy araka tengo teo no nitondra sy nitarika ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Nitondra sy nitarika ny zanak'Israely andro alina. Tena arabaky teny mihitsy ilay izy nitarika ny zanak'Israely, nitondra ny zanak'Israely andro alina. Fa izao no sakanany Amalekita reto zanak'Israely reto tao amin'ilay tanàna tao hoe Refidima. Zay ny voalaza eo amin'ny 15. Ny tanjony reto Amalekita reto tamin'izany fotoana zany dia ny anakanana ny zanak'Israely mba tsy ho tonga somatsara any amin'ilay tany tondra-drono sy tantely, mba tsy ho tonga any amin'ilay tany zay efa nanaovan'Andriamanitra fianianana fa omena andreto zanak'Israely ireto. Azavaiko aminareo dia nareo zay mahita sy mandray amin'izao ora izao fa izany tantara zany tompoko dia tandindo ny fiainantsika kristianina ankehitriny. Nesorina tao Egypta ny zanak'Israely ka nentin'Andriamanitra ho any amin'ilay tany tondra-drono sy tantely. Fa nomen'Andriamanitra antsika kosa Jesosy, ahafahan'Andriamanitra mitondra ny fiainantsika eto ambony tany ho amin'ny fitahiana sy ho amin'ny fahasoavana lehibe. Lay fitahiana zay notonon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, lay fahasoavana zay nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tamin'izany fotoana zany, io tian'Andriamanitra ho tanterana eo amintsika kristianina io. Zany hoe tian'Andriamanitra ho tanterana ho andreo olona zay fa resy lahatrany amin'ny Jesosy, zay fa babony amin'ny Jesosy, ary indrindrindrindra ho andreo olona zay fa tena nandray an Jesosy. Mazava ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tamin'izany fotoana zany. Eno tsara nge ny voasoratra Genesis 2:20 zao ny voalaza ato amin'ny andininy. Genesis 2:20 dia zao ny voalaza ato amin'ny andininy 15. Dia niantsoan'i Abrahama fandroany tany an-danitra lay anjelin'i Jehova ka nanao hoe ny tenako no nianianako Jehova. Zany hoe ninina tamin'ny tenany Andriamanitra ho an'ny Abrahama. Satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro zanakao lay latokanao dia hitahianao tokoa aho, ary amaro dia maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka fasika zay ny an-dranomasina, ary amin'ny taranakao azo ny vavadiny fahavalona, ary amin'ny taranakao no hitahiana firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny tenika anao. Nanao fianianan'Andriamanitra fa ho tahiana i Abrahama, ary ho tahiana tahaka zany akeo ny taranaki Abrahama rehetra. Ka ny olona zay fa tonga tao amin'i Jesosy, zany hoe ny olona zay fa nino an Jesosy, nandray an Jesosy ary name toerana an Jesosy ao anatiny, dia ambaran'ny Baiboly hoe taranaky Abrahama ihany koa zany olo zany. Ka ny fitahiana zay fa nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, zay fa nanaovan'Andriamanitra fianiana tamin'ny Abrahama, dia tian'Andriamanitra ho atao amin'ireo olona zay fa tonga amin'i Jesosy satria anisan'ireo olona neken'Andriamanitra ho isan'ny taranaky Abrahama izy. Manamafy zany ny tenin'ny Paoly apôstôly any Galatiana 4:7 any hoe fa zay rehetra tonga ho amin'i Jesosy dia antsoina hoe taranaky Abrahama sady mpandova araky ny teny fikasana. Tsy resany antsony zany mikasika amin'ilay fiaina mandrakizay, fa zay ny tena lehibe indrindra, fa resaka fitahiana sy fahasoavana no resako aminareo amin'ny androandroany ity. Fa arak'ilay tantara mikasika amin'izany Israely teo no jirena dia no sakanan'ny Amalekita tao Refidima ry zareo.
fa isika ndray no sakanany ny fanahy mpanao sakana mba tsotahina mba tsy atsapa-fiainana mamy sy tsara mandritra fahavelomana eto ambony tany ity. Mahafinaritra ny fanaratsy mpanao sakana mantsy tompoko ny mahita olona ndridridrindra ka re olona zay fa mba nino a Jesosy, re olona zay fa mba nandrainy Jesosy. Tena mahafinaritra fanampanao sakana mihitsy ny mahita andre olona misento lava, kivy lava, disy fanantenana lava ary mahamoy fo mihitsy. Ary raha mandinika anao de tsy hoe nanadino atsika olombelona, tsy hoe nanadino atsika olona efa tonga am' Jesosy mihitsy io Andriamanitra io. Andriamanitra tsy mba manadino atsika. Ahoana olo ny faminanina nampitondriana ny Isaia mpaminany, mazava ny faminanina. Moa mety manadino zany amin'olo va ny vehivavy, moa mety manadino zany amin'olo zay nalokiny kibo va ny vehivavy. Eny mety manadino ihany izy, fa izao kosa ho Jehovahandriamanitra tsy mba manadino anao. Indro efa vita tompoka vatsy eo am-pelantanako ianao. Noho zany tsy marina mihitsy ny eritreritry ny olona hoe angambany nanadino atsika olony io Andriamanitra io, fa zay mivolaza tsy manadino atsika mihitsy izy. Ary raha mandika anao de tsy hoe tsy mitahy atsika io Andriamanitra io am'izao fahavelomantsika zao, tsy zany mihitsy tompoko. Fa lay fanaratsy mpanao sakana, lay fanaratsy mpanao sakana mihitsy no manao ny sakana rehetra eo am'izay zavatra rehetra ataontsika na amy lafininona na amy lafininona. Mavita manao sakana izy satria mbola eo an-tanany le olona. Efa nandrainy Jesosy le olona, efa manana Jesosy le olona. Fa le fanaratsy mpanao sakana no tsy mbola niala, tsy mbola voailika, tsy mbola voaroka, dia afaka manao ny ataony eo am'le kristianina le fanaratsy am'izay fotoana zay. Tsy mba gaga tokoa ve anao riavana, ary tsy mba lasa eritreritra hoe efa ela no nampino kristianina anao, efa ela no nandraisanao an Jesosy, efa ela no nanomponao an'Andriamanitra, kanefa hatram'izao tsy misy mandeha am'izay loniny ny fiainanao na ny zavatra ataonao. Disy fanantenana foana ianao am'izay zavatra rehetra anterainao. Tsy misy fitahina, tsy misy fanambinana, tsy misy fahombiazana, tsy misy fandresena, fa dia resy lava tahaka andreny olona tsy mivavaka ireny, tahaka andreny olona tsy manana an'Andriamanitra ireny foana ianao. Tsy mba gaga sy lasa eritreritra venao tompoko ny am'izany zavatra miseho eo amin'ny fiainanao zany. Androany nefa de azavaiko aminareo ny antony mahatonga an'izany. Ny antony ny fisina fanaratsy mpanao sakana mbola mitoetra ao anatin'ny tokantranonao, na mbola mitoetra eo amin'ny fiainanao, na mbola mitoetra ao anatinao mihitsy aza. Zao mantsy tonga am' Jesosy anao, zava-dehibe zay. Efa manana an Jesosy anao, zava-dehibe zay. Efa nandray an Jesosy anao, zava-dehibe zay. Fa tsy anjaran'Andriamanitra kosa, tsy anjaran Jesosy kosa ny manala ny fanahy mpanao sakana mba hiala eo aminao. Fa anjarantsika izany. Koa rehefa tsy mandray ny andraikitrao ianao, satria anjara asanao ny manala ny mpanao sakana, ny manilika mpanao sakana, dia anao ny ataony eny foana io mpanao sakana io mandra-pialanao eto ambony ty tany ity, na hoe mandra-piala ny fofinainao. Jereo angeny nataony zanak'Israely nanoloanandreo Amalekita zay nanao sakana azy reo mba tsy ho tonga any am'le tany todradrony sy tantely. Jereo tsara marina fa Andriamanitra tsy to la izy atrizay ka ho mandrakizay no nitarika sy nitondra ny zanak'Israely niala tao Egypta mba hitododo ho any am'le tany tondradrony sy tantely. Marina zany riavana marina, tena marina be zany. Fa saingy nakinin'Andriamanitra tam'ireo zanak'Israely, nakinin'Andriamanitra tam'ireo mpanompony ny fandravana sakatsakana rehetra tena mpandehanana. Tena nakinin'Andriamanitra arabaky teny. Ahoana ho Baiboly
io amin'ny andininy fasivoatra lay exode toko fahavitam-bifolo vakitsika teo nankinina tamin'ny Josoa sy ny ekipany ny fanafiana zany hoe ny firosoana amin'ny ady mivantana ho fanoerana ho fanliana anreto Amalekita mpanao sakana ireto io amin'ny andininy fafolo sy faraikambefolo ndray lay exode toko fahavitam-bifolo tao ihany dia niakatra tao atapiny avona i Mosesy sy Arona ary Ora ka nanandratra ny tanany mitondra an'le tena Mosesy ka zay etsika nataony mpanompon'Andriamanitra izay no nentin'Andriamanitra nandravana ny sakana ary nentin'Andriamanitra nampandresy ny zanak'Israely nanolonandreo sakana nataony Amalekita tamin'izany fotoana zany tsy afaripiany malala fa tak zany mihitsy no ataonay mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana Refy Androrakely ao anatin'izao ray vola sy tapany melony amaranana ny taona izao ho raisinay ny andraikitra araka ny fahefana zay efa nomeny Jesosy anay efa niteny ma Jesosy le teny nataony tamin'ireo mpianany zany teny zany raisinay ho teny nataony taminay ihany koa zao ny teniny indro efa nomeko anareo ny fahefana anitsaka ny maingoka sy ny menarana ary andresy ny hery rehetra zay ananany fahavalo ka tsisy ampaninona anareo zany na inona zany hery ny fahavalo miasa eto ambony tany ety miasa eo amin'ny olona zay efa azo ny atanana ny finoanay de hoe efa nomenanay mpanompon'Andriamanitra ny fahefana entinay mandresy entinay mandrava andreo fanaratsy andreo hery ratsy zay namatotra sy nanagejan'ny olona zany no anty mahatonga anay manasa anareo mba ho avy tokoa amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay mialony amaranana an'izao taona diavintsika izao faraky ny teniko teo hoe anao vavaka fanafana lehibe izahay anao délivrance lehibe izahay ho fanoeranay ho fandravanay andreo fanaratsy mpanao sakana mba tonga ny olona rehetra zay tonga ao amin'i Jesosy mba ho fiainana mamy sy tsara melony amaranany an'izao taona diavina izao izany no zany raisy toromarika entinay ho anareo zao voalohany aloha ho anareo zay mbola misalasala maraka ankehitriny hoe efa ao aminareo ve Jesosy sa tsy mbola ao aminareo hoe efa ao amin'ny Jesosy marina ve anao sa tsy mbola ao amin'ny Jesosy marina ho anareo zay mbola misalasala de zao no fanentanana ny tanako anareo minoy anareo maneke amin'ny fonareo manontolo anareo fa Andriamanitra tena tia antsika zanak'olombelona tsy misy avana ary zany fitiavan'Andriamanitra zany de naraha ny asa ka nomeny antsika zanak'olombelona ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy ary neken'Andriamanitra natao sorona teo ambony azy fijaliana izy zany hoe nataon'Andriamanitra maty teo ambony azy fijaliana izy ny antony zany mba tonga ny olona zay mino an Jesosy fa Jesosy no tompo Jesosy no mpamonjy Jesosy no vaolana ho antsika velona eto ambony tany ety ka mandray ino Jesosy io mba tonga an'izany olona zany ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ho voavela eloka 100 isanjato ary mba ho tonga eo tanan'Andriamanitra izany olona zany moramora amin'Andriamanitra mantsy nitondra ny olona tahaka zany ho amin'ny fitahiana lehibe ho amin'ny fahasoavana lehibe manomboka ny roany mandresy ty faraparan-taona ity samy taona ho aviny raha tena hoe miroso am'izay dingan'izay le olona no zany amafisiko mino an Jesosy anao maneke an Jesosy anao resy Jesosy ho tomponao ho mpamonjy anao ho metoerana ao anatinao izy aoka ny vavanao isokatra mihitsy am'ty androandroany ity ka hiteny hoe Jesosy io midira atao anatiko anao fa anaiky anao ho tombo sy mpamonjy ahy ao fa ny firosoana am'izay tompoko araky nambarako teo de lalana voalohany afan'Andriamanitra mandray tanana anao mba atonga anao ho isandreo olona ao anatin'ny listre olona ho afana am'izao faraparan-taona izao
faharoa ho anareo zay fa tonga ao am Jesosy kosa efa nandrainy Jesosy de hoy aho hoe tsara raha ohatra ka mamantapantatra tsara momba anareo ianareo hoe mbola ho aminareo ve Jesosy hatram'izao ianareo mandre ny afatra entiko zao mbola mitoetra ao anatinareo ve Jesosy ary nareo ve mbola sura fa ao amin'ny Jesosy no misy anareo zany matsy fa raha ohatra ka efa tsy ao aminao tsony Jesosy ary Jesosy tsy ao aminao fa mampiony tena fotsiny anao hoe amin'ny anaran'ilay titra entinao hoe kristianinao na mpivavakatsa na mpivavakeroa de ho diso fanantenana ihany anao tsisy azon'Andriamanitra tao anao Jesosy ao anatsika matsy mitoetra ao anatsika no lalana ahafahan'Andriamanitra mitondra famonjena mitondra fanasitranana mitondra fanafahana ahafahan'Andriamanitra mitondra fitahina eo amin'ny fiainatsika ary na nivavaka taonay ary de ho amarin'Andriamanitra rehefa tena hoe sura ny tenanao ianao fa Jesosy ao anatinao ary ianao ao am Jesosy fatelo tonga ava mihitsy ianareo raha possible ny amonjenareo ny fotoam-pivavahana zay karakarany fiangonana refi androdra kely mandrisy ty ray volana sy tapany melony amaranantsika ny taona ity raha azonao tao tompoko aoka tsy ho tapatapahana mihitsy ny famonjenao azany fotoam-pivavahana zany tsy afaka andavanandro moa ianao satria miasa tsy olana fa ny alato kosa de aoka tsy ho tapatapahanao mihitsy ndrindrindrindra fa ho anareo zay matsapa hoe tena misy fanapahanao sakana eo amin'ny fiainanao eo am'izay zavatra ataonao tongava tompoko manompoka ny alahady zao de tongava hatramin'ny farataona asa tapatapahana mihitsy fa tongava ianao eto mivady aman-janakao eto ny ankonanao eto ny olopatatrao zarao amin'ny hafa ny fahasoavana mba ho fiadanana mba ho fifaliana mba ho fiobina mba ho fiainana mamy mba ho fiainana tsara ny fiainanao am'izao faraparany taona de avitsika zao ary zany fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra anao zany aorina fanafahana engane ka izany no entinao mandray ny taona vaovao 7 zay tsy ela dia ho raisitsika izany de fanampin'izay araky ny fanambarako taminareo dia matonga manasinareo moa zany de anao vavaka fanafahana tokoa zay ka atoato manompoka amin'ny alady zao zany dia anao fanafahana andre olona zay mbola misy fanapanao sakana eo ny fiainana amin'ny andrika maro moa nisy olona io fanaratsympanao sakana io ka ho anareo zay matsapa zany araky le nambarako teo tonga ava mihitsy tena tonga ava mihitsy tompoko fanampin'izany ihany koa raha sitrapon'Andriamanitra dia anao fotoan-dehibe zahay amin'ny alahady fahenina volana janoary taona 2024 ny toerana dia ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina io fotoan-dehibe io dia fotoana natokanay hitsofanay rano andre olona mpanaraka ny fandarana teo afaka vayanao hitsofanay rano andre olona zay efa nandray fahasoavana tamin'ny alalan'ny afatra na tamin'ny alalana fotoam-pivavahana zay nataonay fiangonana refi androdra kely no zany de asaina daholy anareo rehetrarehetra mahita sy mandre an'izao afatra entinay zao samy miomana de nzao mba ho tonga amin'ny alady fahenina volana janoary taona 2024 fa i tsodrany lehibe tsodrany tena lehibe ho ataonay mpanompon'Andriamanitra ao mbola ho azavaina aminareo aorianao moa zany ny mazava-dehibe n'io tsodrany io ka de hoy iaho hoe tongava daholo isika rehetra tompoko amonjy an'izany fotoan-dehibe izany tongava alady fahenina volana janoary ho iaho taona 2024 manomboka amin'ny valora sasana de zay ihany koa no anisan'ny antony matonga anay anao fanafana zany atoato mandrapatoka farataona satria everinay fa tsaratsara kokoa hoe olony efa afaka no mandray le tsodrano ataonay ka zay zany tompoko no afatra nentinay tamin'ty androandroany ety ka dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy am'izao faraparataona zao ary mirary ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy amin'io fahenina volana janoary taona 2024 zay natokanay hitsofanay rano anareo io
ny dera ny aja ary ny voninahitra moa dia atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fany masina ka avy atrany azy dia ho atomboko sahady ny vavaka fifonana sy ny vavaka fanafana ho anareo manoloana andreo mpanao sakana raha nandresy ny zanak'Israely tam'izany fotoana zany nanoloana andreo Amalekita nanao sakana de afaka ny andresy any ko tsika androany afaka ny andresika am'izao faraparan-taona izao manoloana andreo sakana ataon'ny fanahy ratsy mpanao sakana apetrao amin'ny fonao tananao na mandoly mihitsy fa dia tomboka ny vavaka tompoko ry Tompoandriamanitra tsara indrindra Tompoandriamanitra tsy to misotranao zahay fa dia nataonao nandre anjo afatra zao zahay satria tonga kehitriny ny fotoana de ny fotoana amonjenao ny fanahinay anasitrananao ny marary anafanao ny olona rehetra zay nokejain'ny fanahy ratsy mpanao sakana ary tonga ny fotoana mba hitahinao ny olonao am'izao faraparan-taona izao samy taona vaovao ho avy koa kehitriny Andriamanitra tsy toa manao fifonana ny mpanomponao ho andre olona zay nandre ny afatra netiko androany manao fifonana ho azy reo aho mamiala ny eloka vitany ianao mamiala fatsonana ataony ianao no Jesosy maty teo ambony azy fijaliana de oka miala eloka anao amiala fatsony anao ary amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao de ataovy mandray famonjena ataovy mandray fanafana izy didiko amin'ny anaran'i Jesosy didiko roako amin'ny anaran'i Jesosy reo fanaratsy mpanao sakana nanao sakana andre olona nandritry ny taona maro ary am'izao faraparan-taona zao de foanako tanteraka ny asa ratsy nataondreo fanao sakana mba tonga ny fiainan'ny olona ho mamy ho tsara mba tonga ny fiainan'ny olona isy fiadanana isy fiainana mafinaritra isy fiainana tena mahafapo azy ary zany fiainana tsara zany no entin'ny mamarana taona sy mandray ny taona vaovao 7 Tompoandriamanitra eo tsara ianao mpanao tsara ianao ary ny marary rehetra sy tranona amin'ny anaran'i Jesosy minoka de miteny minoka de manao zany vavaka izany ary mbola mivavaka ihany koa aho Andriamanitra mba tsy ho azo tsampona mihitsy ny olona amin'ny famonjena le fotoana lehibe de ny tsodrany lehibe zay ho ataon'ny mpanomponao amin'ny alady faenina ny volana janoary taona 2024 ho avy izao ho tonga daholo ny olona rehetra na ny eto Antananarivo sy manodidina enina de ny any velany lavitra be any azy ny dera sy ny aja de ho anao Andriamanitra tsy to amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raha eo amen zay sady tompoko ny afatra ka dia mirary soa mirary fahasoavana ho antsika rehetra tompoko teo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana refi androndra kely